Sehatra ny varotra indray kosa entana landata milanja 50 taonina no nodorana teny anivon'ny fokontany Antsahabe komina Bongatsara omaly. Isan'ny tazana nanatrika izany fandorana ireto entana landata ireto moa ny delegasionna notarehiny ministra ny varotra sy ny fanjifana. Anisan'ny andraikitry ny ministeran'ny varotra ny fiarovana ny mpanjifa. Antony iray mahatonga ireo hetsika samihafa iadina amin'ny fiparitana ireo entana landaty. Omaly ary Denis ny fandorana entana landaty mitotaly 50 taonina izay nitanterana teny amin'ny fokontany Antsahabe komina Bongatsara. Anisan'ny nanatrika izany ihany koa ny mpandraraha tompon'entana, ny fikambanan'ny mpanjifa ary ny mpitandro filaminana. Effectivement, hisatra ho an'ny orinasa ihany le efa tena ao anatin'ny programa mihitsy hoe sombana le izy. Zava-dehibe ny fandraisana andraikitra manoloana ny fisian'ny entana landaty. Araka hitanareo zao moa dia mbola misy tonga tsikelikely hitanareo reo 50 taonina eo zany. PPR daholo ny ankamaroany. Société maromaro ary misy société tena araka ny teny misy le ministre dia manao déclaration ry zareo. Misy betabezany izy ireo nataony azo. Tokony hitantana ireo tahirina stock ao aminy ireo mpandraraha raha ny hevitry ny ministry ny varotra sy ny fanjifana. Tsara pahafantarina ny mpivarotra aloha zany ny mpamongady sy ny mpitsinjana mpamonjara hoe tsara ho fantatry zareo ihany hoe inona ahoana ny fitantarana ny entana stock-njareo zany mba tsy hisian'izay aloha zay mampandrarahan-jareo tokony matianina zareo amin'ny fitantarana an'izay stock zay. Fa raha efa landaty kosa ilay izy dia rehefa landaty dia tsy maintsy midina ministera manao ny asany amin'izay fanarahan-dalàna zay. Tsy aivina moa fa misy ny laharana maitso izay azon'ny mpanjifa antsoina raha toka mahita tranga mikasika entana landaty izy ireo dia ny 034 30 812 34.